Efa ela no nahazo vahana teto amintsika ny fitradrahana harena ankibon'ny tany tsy manaraka ny lalàna araka ny fanazavana no io antony ihany koa no hanairan'ny Alliance Voahary Gasy sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ireo tompon'andraikitra mahefa mba hijery akaiky ny makasika izay sehatranga izay. Nisintona ny lakilosy fanairana ny Alliance Voahary Gasy sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy amin'ny firoborobon'ny fitradrahana harena ankibon'ny tany amin'ny fomba tsy ara-dalàna sy ny fisian'ny gaboraraka. Io no nivoatra nandritra ny atrikasa naritra roa andro nampitondraina ny lohahevitra hoe atelier de réflexion sur la vision et la gouvernance minière pour Madagascar izay ny farany androany tetsy amin'ny hôtel Panorama etsy Andrinarivo. Natolotry io arivo io tokoa ny feikevitra n'olaniana nandritra izay roa andro nisian'ny atrikasa izay. Isan'ny songadina ny tokony hanamafisana ny fisian'ny fanjakana tsara tantana, ny fisian'ny mangarahara, ny fahaiza mitantana, ny fanavozana ny fehezan-dalàna mikasika ny fitrandrahana ny harena ankibon'ny tany ary ny fanovana toe-tsaina. Nisy ny fanadihadiana ny toto-tsaina tany amin'ny faritra maro any atsimo nahitana izany fitrandrahana tsy ara-dalàna izany, izay misy vokany betsaka eo amin'ny lafiny ara-toe-karena satria tsy misy miditra amin'ny fanjakana ary tsy misy fiantraikany amin'ny vahoaka ny vola azo amin'izany. Misy fiantraikany ara-piarahamonina ihany koa satria lasa mivary tena ny zaza tsy ampy taona. Misy fiantraikany eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana izay tsikaritra fa dia simba tanteraka.